Miantraika betsaka eo amin'ny famokarana ny fiovaovan'ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao. Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aron-Jono dia mijery ny fomba famokarana maharitra ho lova-njafy mifanaraka amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, mamerina ny fahatsarany nofotany ho fampitomboana ny vokatra. Vaindondra rà ny fantarana ny velaran-tany ho volena ka hanajariana indray ireo tany heverina fa tsy mamokatra intsony. Paikady hatrehana izany ny fampiasana ny teknika agroekôlôjika na teknika fambolena maharitra entin'ny tetikasa GSDM amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra 2 fiara-miasa amin'ny tetikasa PAPAM. Tombony lehibe ho an'ny faritra Vakinankaratra ny fanapariana ny teknika agroekôlôjika ho fampiroboroboana amin'ny famokarana moderna, miala amin'ny famokarana nentim-paharazana. Paikady lehibe ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Tena tombony indrindra dia rehefa melomana ny tany, izany hoe ireo tany izay efa tsy niasa intsony dia afaka ampiasaintsika indray amin'ity agroekôlôjia ity. Ankoatran'izay moa dia ny tombony lehibe amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana izany, satria misy ireo tantsaha izay mampiasa tsy ara-drariny, tsy mampiasa hoe mampiasa ratsy fa ny tsy fahaizana mampiasa an'ireo akora simika izany dia mahatonga ny fampitehan'ny tany indrindra ka amin'ny alalan'ny agroekôlôjia tsika dia miaro atsika sy manampy atsika ay andanjalanja ny fampiasana ireo akora simika ireo ary hatrany amin'ny fampiakarana ny vokatra zany. Miavaka amin'ny fambolena amin'ny fampiasana ny teknika agroekôlôjika. Moramora kokoa ny fampitana ny teknika eo amin'ny samy tantsaha. Maro ny tantsaha vonona amin'ny fampiasana izany izay efa misitraka sahady ny fitombon'ny vokatra sy ny fahatsarany no fotanin'izy ireo. Fampitana an'ilay teknika amin'ny maha-paysans lidera zany dia eo aloha ny fitondrana tantsaha eny amin'ny saha ekôla, dia eo ihany koa fanomezana azy formation, dia eo ihany koa ny fanatrehana azy mihitsy rehefa vonona izy ka hampiatra an'ilay teknika agroekôlôjia dia tena hatrehany eny fotony mihitsy dia ampianarina tsara sur terrain mihitsy zany. Raha jerena aloha zany zao dia efa tena mirisika manao daholo ny tantsaha rehetra mahita an'ilay fahavokarana fiovan'ilay vokatra nampiasana an'ilay teknika. Katsaka sy mokona miaraka amin'ny tsaramaso, dia eo ihany koa ny katsaka sy mokona miaraka amin'ny soja, dia eo ihany koa ny vary tanety miaraka amin'ny kasanus. Milahatra ny volovary na katsaka izay tsy nampiasana an'ilay teknika agroekôlôjia sy le nampiasana anazy dia hita tena miavaka tokoa, satria afaka misedra ilay toetrandro, fiovaovan'ny toetrandro zany le fambolena izay nampiarina nanaovana ny teknika agroekôlôjia. Raha ho anay tantsaha-pitarika aloha sy ho an'ny tantsaha izay efa misitraka ny teknika agroekôlôjia dia tena maharesy lahatra le teknika izay hoentin'ny GSDM ary ny tetikasa izay mitondra anazy manapariaka anazy moa zany miay anay dia ny tetikasa manitatra 2 izay tena eto dia tsy hainay tsy misaotra ny GSDM, misaotra ny tetikasa manitatra 2 niezaka nanapariaka ny teknika agroekôlôjia io sy niezaka ihany koa nanaparitaka ny masom-boly mba ahafahany tantsaha manatanteraka ilay izy hanamora ny fambolena sy fambolena anazy.